Falomerabantsika tsirairay avindray tratra ity alatsinainy maraina fa 5 volana aogositra ity manona ny fahasoavan'ny tompo aminao ihany koa ary mirariny soa indrindra ho anao mba hitondra fitahiana sy fanavazana tranany ny fianaran'ny ten'Andriamanitra. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Anay tsara indrezan-danitro mbola verim-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahianao sy ny fitantananao anay. Misaotra anao manokana ihany koa izay manome zavatsoa anay dia ny fahamarinana avy amin'ny teninao. Tompo foazy ny foagnampanahinay ary sokafy ny masonay ahita zavatra lavitra mihoatra ny zavatra hita ny maso ankehitriny ka tsapa ny fanatsehanao eo amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe nahatsangana ho zanaka lahy sy zanaka vavy. Nalaina amin'ny Efesiana toko 1 ny 5 sy ny 6 manao hoe rehefa nitendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy araka izay ankasitrahan'ny fony ho fideranany voninahitry ny fahasoavany izay manasoavany antsika maimaim-poana ao amin'ny malala. Amen. Talohan'ny nanorenana an'izao tontolo izao no nataony fanekena fa izay rehetra mankato izay rehetra tonga saina sady tsy manatsiny ao anaty an'Andriamanitra noho ny fahasoavany lehibe noho ny fandraisana an'izany fahasoavany izany dia tena ho tonga zanak'Andriamanitra. Ny fahasoavana no nahazahoantsika ny zavatra rehetra, ny fahasoavana maimaim-poana avy amin'Andriamanitra izany. Ny fahasoavana ao amin'ny fanekena no nanendry ny fananganana antsika ho lasa zanak'Andriamanitra. Ny fahasoavana ao amin'ny mpamonjy ihany koa no nanatanteraka ny fanavotana antsika sy ny fanavaozana antsika ary ny fanandratana antsika ho mpiara-mandova amin'ny Kristy. Raha mino tokoa ianao fa azy amin'ny fananganana anaka dia mety hanandrana ny fiainan'ny lanitra dieny ety mihitsy azy. Akaiky azy isika ary azontsika atao ny manana fiombonana mamy aminy. Hafa ny fijerintsika, ny famindram-pony sy ny fahamoram-panahiny ary ny fontsika dia vaky sy toritory ny fitiavana izay omenantsika. Ho tsapanao fa mitoetra ao amin'ny fanahinao Kristy, mitoetra ao aminy koa ianao ary mahatsapa ho toy ny ao anatin'ny trano fonenanao mihitsy aza rehefa miaraka aminy. Tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra ary dia mitsahatra ao amin'ny fitiavany manokana ianao ary tsy misy teny malaza an'izany mihoatra ny fahalalana an'izany. Iray ao amin'ny Kristy isika, ny fiainantsika miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Manana toky tokoa isika fa raha iseho Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra isika. Azonao antoka tokoa izany fa afaka miantso an'Andriamanitra ianao manao hoe raiko ianao. Ny fitiavana ny olona no fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra eto an-tany. Ametraka an'izany fitiavana izany ao anatintsika ahatonga antsika ho ankohonana anankiray no nahatongavan'ilay mpanjakan'ny voninahitra ho olombelona ka ho ray amintsika. Ary rehefa tanteraka ny tenin'ny farany manao hoe izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Rehefa tian'izao tontolo izao toy ny tiavany azy isika dia tanteraka ny iraka nampanaoviny antsika. Manao hoe vonona ho any an-danitra isika satria manana ny lanitra ao am-pontsika. Amen. Ry Tompo mpanjakanay ao, mbola misaotra anao izahay amin'izany fitiavanao izany. Irianay tokoa ny andovan'ilay lanitra vaovao sy ilay tany vaovao izay efa homaninao anay. Honona hiaraka aminao izahay ka ho tanteraka ilay hoe tsy hisy fitarainana intsony, tsy hisy tomany intsony, tsy hisy alahelo intsony fa efa lasa ny zavatra taloha. Aoka ny izahay fa hisitraka n'izany fanantenana izany miaraka aminao dia mbola etỳ ka na dia mandalo zavatsarotra azy fantatra efa manam-pahatamperana tokoa ny fahoriana rehetra sy ny fijaliana rehetra sy ny ahiahy rehetra. Mety aiza ianao ka hery ny mpanomponao tsirairay avy indrindra izay manaraka izao fandarana izao aka tsy hisy ho latsa-danja, tsy hisy ho very tokoa an'izahay fa ifampiarahaba tonga ao an-tranonao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.